Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manonona ny fiadanany anapaka any am-pontsika tsirairay rehetra any. Nanoloana iny zavatra niseho tany Kongo, tranga mampalahelo izay namoizana ain'olona maro sy maratra amin'izao vanim-potoana iresantsika izao mbola miady amin'ny fahafatesana. Iny dia mamela ahy ianareo hampita hafatra vetivety mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zavatra ampitaina amintsika ry havana dia mila mailo isika amin'ny efipetsin'ny Satana satria amin'izao vaninandro farana izao dia mitroka ran'olona be da be mihitsy ny demonia. Mamboatra velam-pandrika izy tahaka ny tranga izay niseho tany Kongo reny mba hahafahan'ny vondron'olona na koa raha zavaiko fohifohy dia hoe mba hisian'ny aina latsaka ao anatin'ny antsoina hoe von'olona vaobe. Isy vondron'olona zany miara-maty tahaka an'ireny izany ny fifalian'ny Satana indrindra. Izay ilay nambarako teo hoe mitroka ran'olona be mihitsy Satana amin'izao vaninandro farana izao. Mi-créer événement izy, mi-créer situation izy. Dia iny situation créer iny izay tsy manana ny hery fiarovana avy amin'Andriamanitra dia ampidiriny ao anaty izay velam-pandrika piège izay dia ajedany ao aringany ao dia mazava ho azy fa ny destination an'ireny olona ireny dia makany amin'ny fahaverezana mandrakizay, fitomaniana sy fiketroana nify. Ny azo ambara ihany koa dia ny système misy ety an-tany tsy mahasakana an'ireny teti-kady sy efipetsin'ny Satana ireny. Ny resaka laïcité de l'État tsy mahasakana an'ireny efipetsin'ny Satana ireny. Ny général marobe eto Madagasikara tsy mahasakana an'ireny efipetsin'ny Satana ireny. Ny fanampiana à gauche à droite avy any amin'ny ONU, ny sampana isan-karazany ny Banque mondiale sy izay mety investisseur étranger rehetrarehetra dia tsy mahasakana an'ireny efipetsin'ny Satana ireny. Izany hoe ny zavatra rehetra izay fisainana, miainga amin'izay fisainana maha olombelona izay dia tsy mahasakana mihitsy ny efipetsin'ny Satana ikendry antsika. Ka ny lakile an'izay dia isika mibebaka sy miverina amin'Andriamanitra, mifona amin'Andriamanitra ary mitady ny fifandraisana matotra amin'Andriamanitra mba hahafahantsika manana ny protection divine, fiarovana avy any ambony ary indrindra mba hirindra ihany koa ny fiarahamonina amin'ny fahendrena miainga amin'ny herin'ny Baiboly, ny aza mangalatra, ny aza mamono olona, ny diavan'i Jehovahandriamanitra ao mifonao rehetra ny sainao, ny herinao, ny fanahinao rehetra sy ny sisa rehetra izay fahendrena tsy afaka angalarin'ny Satana. Amaranako azy dia hoe mampita ny teny fampinonana amin'ny fianakavian'ny manamanjo rehetra, isika malagasy dia tsy miady amampady. Andao sika hiverina amin'i Jesosy Kristy ary mamporisika ny rahalahy sy ranabavy rehetra izay manana fahafahana hitory any amin'ireny antsoina hoe tany lavitra andriana ireny fa betsaka ny olona any ny mbola tsy naheno sy tsy nandray ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty filazantsara Jesosy Kristy. Mirahasoantsika rehetra dia tahin'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Veloma tompoko.